efa niditra n'izay tontolo ny politika izay ihany tsika dia efa izay ihany no hanoizantsika ny vaovao antsika. Fantatra kosa araka ny fanazavana izay nomeny Ramatoa Lanto Rakotomavo izay sady solombavam-bahoaka no mpikambana ao anatin'ny vondrona Mapara fa tsy tapa-kevitra ny hiditra ao anatin'ny gouvernement Taravelonarivo Jean izy ireo izay ao anatin'ity vondrona ity. Tsy tapa-kevitra ny hiditra ao anatin'ny gouvernement Taravelonarivo Jean ny Mapara miaratsy amin'ny Andry Rajoelina raha ny fanazavana nentin'ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga. No mafisin'ity olom-boafidy ity fa tsy manaraka ny lalam-pandrenana amin'ny fomba nanendrena amin'ny praiminisitra vaovao ary miandro valiteny avy amin'ny fitsarana amin'ny sahanany ady amin'ny fanjakana ny Mapara sy ny alliance d'Ambodivony. Izay zany efa nametraka foana hoe misy ny alliance izay natao alliance Ambodivony amin'ny fomba fiteny azy dia ireo zany dia mitaky ny fanarahan-dalàna izay ataon'ny fitondrana ankehitriny ka rehefa ao anatin'ny tsy fanarahana lalàna ve ilay fitondrana ankehitriny dia normal be raha tsy miditra ao anatin'izany gouvernement izay tsy manara-dalàna zany fa zay moa zao hatramin'izao dia mbola mametraka an'ilay requête natao tany amin'ny conseil d'état ary mitohy any amin'ny ACC dia miandro ny valin'izay zay dia hita hoe ahoana mitohy. Manoloana ny fisamahan'ny Mapara eo anivon'ny anteny miram-pirenena, manamafy ny Mapara miaratsy amin'ny Andry Rajoelina fa tokana ny Mapara. Anisan'ny dingana ho tanterahan'izy ireo ny fanesorana amin'ny toerana mahasolombava-bahoaka ny député voafidy tamin'ny vondrona Mapara ny sitaka ny rafitra nasionaly. Mapara dia efa nahazo ny CPC ary mipetraka zany ara-dalàna zany ny vondrona Mapara. Ka ho an'ny ao anatin'ny lalam-panorenana tenenay zany dia izay foana hoe ny fanarahan-dalàna ka efa ao anatin'ny lalam-panorenana izay lalàna momba ny député izay ary ao anatin'ny règlement intérieur ny Assemblée nationale koa zany ka misy andanany tohatra atao amin'ilay izy dia efa tonga eo amin'ilay andalan-tohatra zany izay fiantsoana an'ireo député ireo hoe tokony hiverina nareo fa tsy mety ny zavatra ataonareo raha araka ny lalàna dia rehefa vita zay dia miroso any amin'ny fanonganana an'ilay solombavam-bahoaka ny Mapara. Solombavam-bahoaka 420 anatin'ny vondrona parlementaire Mapara 2 sy 3 no voakasiky ny fiantsoana fiverenana amin'ny rafitra nasionaly. Aorian'ny fiantsoana indroa taona azy ireo dia ametraka fitarainana eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny bureau national ny Mapara. Anjaran'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana avy eo no manapaka momba ny fanesorana amin'ny toerana mahasolombava-bahoaka azy ireo na tsy.